Faly miarabanao ny tokantrano manaraka izao fandarana izao indray ny tenako. Ny fandarana zo sy andraikitry ny olom-pirenena dia miaro ny zonao sy mampafantatra anao ny andraikitrao, fa ihany koa manome tantsoroka anao, manoro hevitra anao ary manampy anao raha sendra hiaran'izany fanitsakitsahana zo maha-olona izany ianao. Anio ara dia trangana fianakaviana maromaro izay niaran'ny tsirariny sy ny fitaka no hoentina aminao androany satria ny tany izay efa novidian'izy ireo dia mbola nisy namaritra fandroany indray. Izany dia hoentina aminao mba ampahafantarana anao ny zava-misy fa ihany koa ny tokony ataonao raha sendra tranga toy izany ianao. Arahintsika avy hatrany ara ny fanadihadiana mahakasika izany. Ny antony antsoinay anareo ny azon'olombelona zany dia mba hijerenay satria nareo ao anatin'le hoe zon'olombelona zany zay anjakan'ny tsirariny eto satria tsy manam-bola dia mangataka zany zay mba tonga hatrany an-tampony any zany mba hijerenay fa mijaly zay le olona miady aminay zany matiororo anay satria izy hoe manana titra zay nefa tsy manana titra fa kosa manana an'le fampivarotana tany aloha ary izy taty aorianan'ny vidianany ray aman-dreninay vao vidy hoe deuxième promesse de vente zany no nataony ka dia mba miantso anareo zay jereo zay fa mijaly. Tonga teto izy tamin'le 2008 hoe atsonany amin'ny tribunal nareo fa horoana mangataka izy mianalana anay eto fa anazy ny tany vidiny tamin'le tompon'le tany zany zay mivoalazana ny anazy nefa le taratasy any aminy tsy dia taratasy hoe tena fampivarotana ara-dalàna fa atao promesse de vente zay mifilazana an'le izy dia le promesse de vente io tsy teto toerana zany le tsy tany zany le raha matoa dia tsy voalotany amin'le tompon'le tany le voly fa nalefa tsaiky hoe ohatrany hoe nalotany amin'ny percepteur ohatr'izay zany nanaraka procédure ohatr'izay zany dia zay nahony nanodina an'le tany tamin'ny anarany dia vita ny titre le izy amin'izao fotoana dia amin'izao fotoana izy zany efa nanao efa tonga teto aminay teto izy nay mandeha hoe analanay zay moa zany didim-pitsarana avoaka avany avy nalana mihitsy zay satria noho izay le resy foana no le resy tany amin'ny tribunal dia tadavino lany eto zay fa zay nefa tsy aly eto satria zay koa mbola manana ny taratasy ara-dalàna ato any vidananay azy dia mbola mampiakatra fitsarana foana zay mahatonga anay ho resy foana zany resaka tsy voafindra-ndray aman-dreninay le titre fa le acte de vente iny foana kanefa zay nanohana foana ny voan'ny firaisana sy mifoky tany satria 80 zay dia efa nanohana nyty tany ity acte de vente amin'ny vidanany dadanay sy nozokinay tamin'le olona tia ny acte de vente tamin'ny 78 ireo ny taratasy teny amin'ny commune firaisana dia ato koa ny taratasy nanohanana azy teny amin'ny foky tany taratasy fanohanana foky tany tamin'izany ndraiky amin'ny 78 zany ireo daholo ny taratasy nananay dia ny taratasy nahetra nandohetra koa zay ataontsika hoe 79 na 80 teo nanomboka nandohetra dia mbola hatramin'izao mbola amin'ny anaran'ny mamanay netra. Tamin'ny taona 1978 zay no nanomboka mividy tany. Mividy tany ray aman-dreniko sy ty zokiko ty sisa velona tamin'ny vidy tany dia mipetraka teto zay nanajary n'ity zay dia maty ny dadanay sy maty ny ray aman-dreninay sy mivadiny dia teo amin'ny fahasiaranana dia tsy navita titre zay fa nanao fanohanana dia aty aoriana enina taona sa 5 taona aty aoriana nisy olona indray mividy koa hoe anana vola le ny sambola taminy zany le hoe olona tompon'ny vidananay dia tiany natao antoka zay mifandehan'le resaka dia lasa ny titre zany, ovarojo zany.
nefa zay tsy hoakorankory izy zany le ray aman-dreny a sy le rangata no mifidy n'ity toeran'ity tamina olona anankiray dia io olona anankiray io a rehefa dininy zareo le tany dia efa najareny a dia nanaovana tany ao dia niorona ny teto zay a nanomboka tamin'ny taona 85 dia io koa ny daty nanaovana an'le acte de vente zany dia io acte de vente io zany a nandeha ampahany any le izy tamin'ny resaka ara-panjakana tonga tany firaisana le izy a dia olagalvy tany dia zay moa zany teto a nanao mpanohana tamin'ny au niveau fokotany tatamomorary a dia fokotany tery atsaronenana samy nametana an'izay daholo dia natao tany amin'ny firaisana koa le izy zany zay no angatahana iny teto mba angatahanay aminareo iny teto ray aman-dreny lehibe indrindra any amin'ny ministère amponina tompoko ministère amin'ny fitsarana mba jereo fampijaly dia mandinika ho aizy reto olona fiakonana reto tsisy tsy dia asa dia hitomana regny masana ty mivava hoe andeho eny na indrindraindrindra koa mba ohatrany hoe anipazako kely fitany nareo solom-bava-bahoaka nareo solom-bava-bahoaka dia mba aleo mba jereo mivahoaka fa dia aza variana fotsiny manao an'le lalàna fa le fampiarana an'le lalàna koa mba jereo ihany fa sao ohatra misy mitongilana le izy zay zao aloha dia mahatsapa mihitsy fa dia mitongilana le fitah iny dia sao le lalàna zany no fampiarana an'le lalàna misy ny ampiarana an'le izy misy ny tsy ampiarana an'le izy ka dia zay mba angatana aminay angatanay aminareo zay zany nataonay mbo angatanay mbo tena hijery ety fotony mihitsy ny mpanao fanjakana satria tsy raha tsy mitimidina ety fotony sy mamadivadika zany a indraindray efa ohatra hoe efa taratasy fosoka zany mety ho voatsara any ka zay mbo engavinay tsy mametsiny an'izany izy zay fa mitaraina kosa raha oroana daholo ny olona hoe anina efa miady amin'ny fahantrana aiza ny isy fahantrana am'izany no afaka am'izany fa dia eto zay dia mbola mamerina amin'ny fisaorana satria ny azakazaka am'izay mbo hitady olona iaro anay dia misaotra fa misy an'ireto ONG miaro ny zon'olombelona zay sisa nitondrainay fitaraina anay satria tsy mitombona tsony ny fisainanay satria ohatrany misy anentsika foana zay nefa anay le izy dia aiza ve dia zay zao no andoha iny toa 1 milliard ny lamandy didapiny aminay 200 millions d'ariary dia zany aken'le tribunal zany dia aiza zao nefa amin'ny situation misy anay dia tsy haiko hoe aniraka anay andeha gaja nge zany aniraka anay gaja dia aniraka an'reto zazy reto eny orona arabe zay zany no tena fandraisana anazy ka dia isaoranay anareo indrindraindrindra mity atao atao amin'ny zon'olombelona fa dia isaoranay dia manantena ny fanampiana avy aminareo zay mba ho tafita somatsara ny afatra dia misaotra atao mampalahelo tokoa ny mahazo ireo fianakaviana 17 tafa eo izy ireo no mitaitaina sy mitebiteby andreo manalina hoe anahoana ny hoaviny hiala eo amin'le toerana zay efa nohajariana efa ela ve le toerana zay novidiny ray aman-dreny na janona olova ho an'ireto taranaka ve sa ho tafatoetra eo amin'le toerana ihany ve sa inona ihany koa no mety didy farany avoaka ny fitsarana izany nefa no mitranga dia noho ny tsy fahafantaran'izy ireo ny lalàna sy ny tokony ataony manoloana ny fananana izay ananany ity fanadihadiana ray ity dia mampafantatra anao ny tokony ataonao manoloana ny fananana zay anananao fa ihany koa ny tokony hosorohana mba tsy hananana olana manoloana izay fananana efa nividiana na fananana izay efa nisasarana izay ary mampafantatra anao ihany koa ny andraikitra zay tokony horaisinao maolo-pirenenanao mba ahafoana ireo endrika kolikoly maro isan-karazany zao ny titre inattaquable zany efa maso titre anankiray no tsy miova tsony iny mandrakizay mety kadasitra iny dia natao titre fa tsy miova itsony iny hoe ovaina le titre fa tsy ianona ny tompony fa olo-kafiray ny tompony sady efa tapitapitra ihany na président d'immatriculation taloha dia efa tapitapitra ihany ny affaire momba an'le titre regny azona titre satria tany efa tamin'ny fahagola zany no mametraka dossier daholo zareo hoe tany amin'ny ray aman-dreninay am'izao dia atao enquête iny dia misy pitsopitsony technique be dia rehefa tanteraka zay pitsopitsony technique ray zay dia midéclarer le fitsarana hoe omena titre zao taranaka zao na taranaka zao dia iny inattaquable iny fa rehefa mivarotra le tany izy avy eo
dia azo atao le hoe manao mutation izy ary zay ny conseilleko amin'ny olona rehetrarehetra satria be dehibe ny olona hoe be dehibe ny olona tromper amin'ny izy fady amin'le teny baika tromper amin'le izy hoe le tompon'le tany mivarotra azy indroa tsy azo atao zay voararany lalàna zay ary tena misy sazy mihitsy zay le atao stéréona tsy azo atao mivarotra tany indroa fa indray mandeha ihany ka raha voatratra ianao a de tsy maintsy mamerina an'le tany tsy hoe mamerina fa valeur an'le tany double ny valeur an'le tany satria le titre ary le razeko anao inattaquable le titre de mijanona foana iny titre iny fa rehefa prouvenao mauvaise foi an'le olona zany mauvaise foi an'le olona tena tany karaha tsy mpanana anaovan'io zavatra io de afaka ianao a mampiditra azy any amin'ny ady eloka de any ady eloka no manasazy azy hoe tsy mety nataon'ity olo ty fa mauvaise foi tsy maintsy prouvena mauvaise foi an'le olona rehefa mividy tany ianao a de tsy maintsy jerenao tsara aloha hoe ahoana ny origine'le tany voalohany faharoa miazakazaka ianao manao mutation satria nandray anao tsy varina de tsy manao mutation de amidiny amin'le olona orinanao ndray le izy misy matsika ambanivohitra de avelao any avy eo gaga ianao a 10 taona teorina hoe olona mipetraka ao a ianao voaroka esorina amin'ny tranonao etsetraetsetra zany ange le izy ary le olona zay le afetsen'le olona amidiny amin'ny olona samihafa ka rehefa mivarotra amin'ny olona samihafa izy namidiny taminao de namidiny tamin'olo-kafa de le olona nanao mutation torio izy torio any amin'ny ady eloka hoe tia mianina fa tsy nampafantatra izy toetsain'le mpitsara mihitsy hoe natsoan'Andriamanitra izy a anao ny famarinana nefa tsy ataony zany de ahodikodiny amin'ny alalan'ny lalàna ny zavatra ny famarinana de maka kolokolo izy mandray kolokolo izy amin'ny olona voalohany faharoa ianao koa tsy tokony amin'ny kolokolon'ny mpitsara ahoana moa ianao nampianariko an'izay mantsy nisy nampianariko an'izay izy za ndray seka angiadra madama satria ka zay le toetsaina mihitsy de tokony atao enjana de enjana mihitsy a ny fanenjehana ny olo ohatry zany satria olona tsy valara zany a dalo olona tabatra ny fitadiavana amin'ny fahamarinana no ananganana ny mpitsara anao ny fahamarinana nefa izy ndray ny dalo fa zao mifantatra hoe enjehana izy tompoko morana izy zany ny indice extérieur de richesse ary zany de efa teneny foana ohatrina karaha mampitsara isam-bolana ohatrina 10 millions sa 12 millions de multiplié par 12 zay ohatriny zay 244 millions par an nefa io a miala ny ofatrano miala sakafo miala ny écolage de azotsika lazaina hoe eo amin'ny 5 millions angamba no ino moa izy ny économie ny isam-bolana fois 12 60 millions 60 millions avitanao iny nefa mahazo trano ianao zany le de tsy zany nge tokony anaitra ny fanjakana anaitra ny tsy haiko inamo be dehibe le karazany bianco be dehibe tsisy iranandreo rehefa tsy anao iny izy amiko aloha zany okizay ny kolikoly okizay ny kolikoly fa raha manao zany ianao de manampy ny firenenao manampy be dehibe firenenao tokony petana mafy be mihitsy ny olona manao tsotro tsy ny olona ty ambany a nandray mantsy mienjena de le petit poisson tondro madinika tsy any mihitsy tsy any fa ny fanenjena de manomboka amin'ny faratapony ao ny zavatra tokony atao zay président de république vaovao tsy fantatro na izana io dia fanenjenan'io tsolotra io ary fanapetana mafy de mafy andreo olona mpanao tsolotra rehetrarehetra maro tokoa ny resaka ady tany ny anivon'ny fitsarana eny ary ny mpisoloky sy ny mpisandoka matetika dia mahafehan'ny lalàna momba n'izany ady tany zany sy mipitsopitso ny lalàna rehetra mifehy izany ka mahatonga an'ireo olona manana ny rariny indray ataona ny maro vao afaka misitraka indray ny taniny na ihany koa ny zay vao anatanteraka ny didim-pitsarana mba ho tombotsoany ao ihany koa ny sapandraharaha zay mikirakiran'ny fananantany ny tsy fananan'izy ireo ny fitehirizana araka ny fenitra tokony ho izy hitehirizana ireo tota-taratasy maro ny olom-pirenena mahakasika an'izany fananantany zany ka matetika ary mazana
sarotra ho an'ny tompon'ny tany ny manam-pirofo hoe tena tompon'la tany tokoa izy na mpandovan'la tany anankiray rehefa sendra olana eny amin'ny fitsarana indrindrindra fa rehefa tanynolovaina taonany maro sy efa nisy tetiarana marobe ny momba ny toetra ny tany. Ao koa nefa ny karazan'olona izay matahotra miditra fitsarana, matahotra miditra barao-panjakana ary mihevitra sahady izy rehefa misy resaka ady hatreny eny amin'ny fitsarana hoe tsy afaka ny andresy amin'izany fitsarana izany raha tsy manam-bola noho ny kolikoly. Noho izany endrika sy lesoka maro isan-karazany zany dia didy sy andraikitry ny mpiarany zon'olombelona no manao arak'izay tratrany mba ahafoana izany, mba ampihena izany satria endrika tsy fanajana zon'olombelona avokoa izany lesoka rehetra tany saina izany ankoatran'ireo lesoka maro dia maro izay hita na eny amin'ny sampandraran'ny fananantany na eny amin'ny fitsarana ihany koa. Izay no nahatonga ny fandaharana hoe anampy ireto fianakaviana ireto mba tsy alamaina izy eo amin'izany tany izay novidiany izany, eo amin'izany fananana izany, fa mba hisitraka ny zony. Izay indray ary ny fotoanantsika androany mametraka ny veloma mandra-piona aminao amin'ny heriny toy izao indray. Veloma mandra-piona tompoko.